Vokatry ny tsindry nisy nataony fitondrana teo aloha no anisany antony iray nanimba ny état unitaire satria tsy nipetraka tsara ny fitsinjaram-pahefana tena izy ho nambara ny solombavambaoaka Vitraina Andriamosa Androany. Raha ny hevo manokana dia tsy misy afa-tsy ny état unitaire ihany no ahafahana mampandroso ny firenena. Zao zavatra roa samihafa ny état fédéral sy ny état unitaire. Ny état fédéré dia zavatra ohatran'ny hoe mamely tena. Ny état unitaire dia ray. Ary tsika efa niaina tamina état unitaire. Efa be da be nangataka ny anaovana ny état fédéré kanefa mbola tsy tanteraka ihany hatramin'izay andro mitondra teo aloha satria hisy fizaram-bazana raha ohatra ka izay ny atao. Fa état unitaire io dia zareo tsara hoe ny fahefa-pitsarana malalaka be, fahefanam-panatanteraka malalaka tsara ary fahefanam-panao lalàna mamonany azy. Fa saingy nisy fotsiny mitsindry nataony mitondra teo aloha dia tsy mipetraka sady tsy voahaja le rafitra. Fa raha amiko manokana dia mbola maneho hoe tsisy afa-tsy ny état unitaire ihany vahaolana ho fampandrosoana ity firenena ity satria fantatsika tsara fa tafalatsaka anaty fahantrana ny firenena amin'izao fotoana izao. Isaorana ny fitondrana fanavaozana ny Repoblika Madagasikara manam-piniavana, manam-paniriana, hampandroso an'ilay firenena ary mitady vahaolana mba etotoerana na velany mba ahafahana mampitraka ilay firenena. Araka izany dia mila petraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy ho nambara ny solombavambaoaka Vitraina Andriamosa amin'izao fanavaozana izao. Omena fahefana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana fa tsy toy ny fitondrana teo aloha izay manao tsindry rehefa mahazo fahefana ho hiatranambara ny ity farany. Fantatsika tsara moa ny fitsinjaram-pahefana tena izy na fitsinjaram-pahefana miabo samy milaza an'izany daholo ny mpitondra mandritra izay fotoana izay. Fa ny tena marina sy ny tena tokony lalàn'ity firenena ity izy ny anehoany politika am-pitondrana dia fitsinjaram-pahefana tena izy. Rehefa malalaka ny fanomezana fahefana any amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana mandroso azy ny firenena. Ohatran'ireny tany any ivelany na firenena efa mandroso ary amin'ny fahefana malalaka ho an'ny mpitantana any aminy dia mandroso ilay firenena. Fa fakitera anankiray mitondrana an'ilay tsy fampandrosoana ilay gejageja ataon'ny sasany rehefa tonga ny fahefana izy. Araka nambarany solombavambaoaka Vitraina Andriamosa hatrany dia tsy amin'izao fotoana izao ihany no nisy ny nangataka ny état fédéral fa efa ela saingy matoa tsy tanteraka hatramin'izao dia mety ampisara-bazana ny eto amin'ny firenena. Ho fanamafisana ny hevitra tapaky ny tanora tamin'ny concertation nationale ary no ireo antony marobe izay holazaina manaraka eto dia ny tsy fandraisana andraikitra hatrizay ary ny fialangalanana tamin'ireny resaka alajaza sy ny von'olona niseho teto amin'ny tany sy firenena ireny dia mangataka izahay ny andravana ny Assemblée nationale satria tsy mahasolo tena ny vahoaka intsony ny Assemblée nationale ary miady ny tombotsoany manokana sisa ny ataon'izy ireo sy miady seza ary manao kajikajy politika maloto. Inan'izay resaka nandeha teo izay dia ny teniko angamba dia zao hoe inona moa no antony nahatonga an'ilay tehaka be teny amin'ny 13 mai sy ny teny akianja rehetrarehetra noho ny fandraisanao andraikitra monsieur le président filohan'ny fanavaozana. Izany hoe midradradradra mafy mihitsy izay tanora hoe raha vao ny assemblée, raha vao ny CENI, raha vao ny ACC. Eto nefany mbola misy forongony ao araka le teninao teny amin'ny CCI vato hoe le atodina dragona mihitsy mbola mipetraka hatramin'izao. Ny angatanay zany dia mangataka mihitsy izahay raha vaina tsy misy atakanjo. Nampina le an'le namana teo dia mbola mafisinay tanora hatrany fa tsy mahomby tanteraka ny fahitan'ny tanora na ny vahoaka malagasy ny ao amin'ny assemblée. Tsotra ny antony ny von'olona ny enquête parlementaire mahakasika ny jirama etsy andaniny misy olo ambony mbola miteny koa fa averina eto hoe rehefa fotoana inona no ilaina ny tanora mitsangana ianareo tanora, rehefa fotoana inona no tenenina hoe ndana mianatra mialatsiny tompoko Andriamatoa filohan'ny fanavaozana miantso anao izahay miteninao tamin'ny 25 septembre dia andravany androm-panjakana rehetra. Androany mbola verinay ny atody mbola taraiky ao Andriamatoa filoha dia hoy ny teninay hoe andao foanana tanteraka, andao horavana, andao miverena ny fanapahan-kevitra izay niraisinao tamin'ny 25 septembre ianao Andriamatoa filoha satria hoy ny teny soratra masina hoe ny fahendrena dia hamarinina amin'ny asa. Matthieu 11:19 no soratra an'izany Andriamatoa filoha.
Nampita afatra manokana ho an'ny tanora malagasy sy ho an'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny vovonana tantana. Ny fanandrifindrindra tao anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora izay nankalazaina omaly. No amafisin'izy ireo fa ilaina ny firaisan-kina sy ny fiara-mientan'ny tanora rehetra raha tiana ny sin'ny tena fampandrosoana sy ny fanovana maharitra eto amin'ny firenena. Araka ny fanazavan'ny vovonana tantana hatrany dia nambaran'izy ireo fa manana andraikitra lehibe amin'ny fananganana ny hoavin'ny Madagasikara ny tanora. Tsy tokony ho mpijery fotsiny izy ireo fa tokony anana sehatra anehoana hevitra sy andraisana anjara amin'ireo fanapahan-kevitra lehibe mikasika ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny firenena. Notsindrin'ny vovonana tantana ihany koa fa efa misy ireo ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao vanim-potoana amin'ny fanavaozana izao, indrindra amin'ny fanomezana lanja bebe kokoa ny tanora. Na izany aza, mbola mangataka ny fitohizan'ny ezaka ny vovonana tantana ary maniry ny isian'ny fiainona bebe kokoa ny feon'ny tanora. Ny afatra nentin'ny vovonana tantana dia mazava, ny isian'ny tanora amin'ray ina, mandray andraikitra ary vonina andray anjara amin'ny fanorenana ny Madagasikara fa tsy hijanona ho mpanara-baovao fotsiny amin'ny raharaham-pirenena. Amin'izao andro raisam-pirenena ho an'ny tanora zao dia manamafy ny tenanay avy ato amin'ny plateforme tantana apita ho an'ny tanora rehetrarehetra manerana ny nosy satria heveriny fa betsaka ny fizarazarana hevitra izay ataontsika tanora ary matetika dia mifanaratsy any isika samy tanora ka raha tiana hiroso makany amin'ny fijerevana fitondrana atsika tanora atsika mangataka dia tokony irahina ary esorina le toe-tsaina mifanaratsiratsy. Amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora zao na hoe atao hoe journée de la jeunesse dia miarahaba ny tanora rehetra eran'ny Madagasikara sy izay mila ravinahitra anivelany zahay ato amin'ny plateforme tantana. Avy ato amin'ny plateforme tantana dia misaotra fitondram-panjakana no mifanomezana sehatra sy fiarahana tamin'ny tanora hatramin'izay. Tsy natanareo ambany zavatra izay tanora, ohatra ny fanomezana ny tetikasa fandroso iny izay tanora misitraka maro amin'izy ireny.